zay no makasika an'iny fa tao reny faritra Sava kosa dia tao amin'ny district ny Brickaville indray nanatanterahany ekipan'ny CNAPS ny fiofanana piasa ary ihany koa nomena indrindra ireo mpampiasa mba hafantatra ny lalàna mifehy ny mpampiasa sy ny piasa araka izany efatra amin'ny fitopolo ireo mpiofana no nomena fiofanana ka tamin'ny alalan'ny fivoriana na ihany koa tamin'ny alalan'ny fionana nafanana ny mizany tonga amin'ny fotoam-pamaranana ny fiofanana nomen'ny tahirim-pirenena ireo délégué syndical sy ny ben'ny tanàna 5 ary ireo mpampiasa 7 ato anatin'ny district amin'ny Brickaville. Naharitra efatrandro ny atrikasa ny karakarain'ny sampandrara ara-pahasalamana sy ara-tsosialy na ny SAS eo anivon'ny tahirim-pirenena. Mbola tsy ahitana ny tendron'ny CNAPS amin'ny Brickaville kanefa misy mpampiasa sy mpiasa endreketan'ny tahirim-pirenena izay no antony fiofanana. Tsisy CNAPS eto Brickaville kanefa misy mpampiasa sy mpiasa zay iandreketanay CNAPS dia noho izay lafin'izay dia matsapa izay fa manana didy sy andraikitra amin'ny anome an'izany fampiofanana zany ho an'ireo solotenan'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Izy ireo koa tsy afenonanareo fa mpiara-mombonantoka izy ireo zany no mandola-tsakemboka ao amin'ny CNAPS ka eo anatrehan'izay dia hitanay fa mandringa ihany raha tsy mahafantatra ny foto-KFDB mikasika an'izany fiahiana ara-tsosialy zany ireto mpiara-mombonantoka reto ao ihany koa ny lanjan'izany fiahiana ara-tsosialy zany izay mety hiteraka vitrika ao anazy raha mahafantatra ny lanjan'izany izy eo amin'ny fanatanterahana ny adidy sy andraikiny ao amin'ny CNAPS manantena zany zay fa aorinan'ity fampiofanana ty dia hitombo ny olona zay mpikambana ato amin'ny CNAPS eto amin'ity district ny Brickaville ity hitombo ny mpiara-mombonantoka ampivoatra hatrany amin'ity fiahiana ara-tsosialy izay karakaraina ity ary koa hitombo koa ny olona zay mahazo tombotsoa ato amin'ny CNAPS. Samy nanasongadina ny mahazava-dehibe izao fiofanana izao ireo manam-pahefana isan-tsokajy ny tany toerana toy ny mahazatra dia nitolorana mari-pakasitrahana ireo mpandray anjara rehetra satria izy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny CNAPS anaparitaka ny lanjan'ny fiahiana ara-tsosialy eo amin'ny mpiara-belona.